tia faly mitafatafa amintsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana Jeanne Fouresson aty Canada indray ny tenako. Akatoky ny fanomanana ny fetin'ny reny aty Amerika Avaratra moa dia mandeha aloha ny fetin'ny reny raha oharina amin'ny any Eropa sy Madagasikara izany. Dia mahafaly ahy ny manolotra amintsika zany ny thème iray eo amin'ny fifandraisan'ny renikely sy ny zanaka. Renikely izay tiana ambara eto zany dia ilay reny izay tsy miteraka zany an'ilay zaza fa ohatra hoe vady faharoa zany an'ilay raim-pianakaviana raha ohatra ka maty ohatra ny vadiny voalohany na ny saraka izany. Matetika zany dia miteraka olana zany io fifandraisana eo amin'ny renikely sy ny zanaka io satria maro dia maro ny antony mahatonga any karazana olana mipetraka zany satria na tiatsika na tsy tiatsika dia fifandraisana ataontsika hoe tsy ao anatin'ny fifandraisana natoraly zany ny fifandraisan'ny renikely sy ny zanaka fa ny fifandraisana izay efa voajanahary zany dia ilay hoe reny miteraka zany no mifandray amin'ny zanany naterany. Misy bebe kokoa zany ny fifandraisana ara-natoraly, ny fitiavana ara-natoraly izay ataontsika hoe automatika zany eo amin'ny reny sy ny zanaka ary dia miatomboka ao akibo izany zavatra rehetrarehetra izany dia mitohy amin'ny fampinonoana ary mitohy izany karazam-pifandraisana ao anatin'ny fitiavana tsisy takalony zany rehefa lehibe ny zaza ary dia entiny mandra-maty izay karazam-pitiavana tsy misy takalony teo amin'ireny niteraka azy izay. Ny olana nefa zany dia ny hoe raha ohatra ka misy ny tsy fitezan-javatra zany eo amin'ny fiainana, fomban-javatra zany amin'ny fiainana dia hoe voatery zany ilay raim-pianakaviana zany nakavady faharoa izay voatery zany hoe hitaiza ny zanany tamin'ny vadiny voalohany zany. Maro dia maro ny zavatra mifamaofao ao ambadik'izay zavatra rehetrarehetra izay satria voalohany indrindra dia tsy reny niteraka azy zany no mitaiza azy eo zany. Efa misy karazana zany hoe zavatra tsy ara-boajanahary zany, fifandraisana tsy ara-boajanahary zany dia matetika tonga ny olana zany ny amin'ny hoe manometsiny ohatra ilay renikely fa ankizy raha tsy taiza, ankizy raha tsy fanahy, ankizy maditra. Zay zany matetika no olana izay mipetraka eo amin'ny fifandraisana. Eto amin'ny ankizy indray zany dia matetika ny hoe renikely ratsy fanahy, renikely ohatran'izao sy ohatran'izao mahazo an'ity karazana surnom sy qualificatif rehetra ity zany matetika ny renikely. Inona moa zany ny ao ambadik'izay zavatra rehetrarehetra izay dia ny voalohany indrindra aloha zany dia misy ny atao hoe deuil, zany hoe ilay ankizy zany raha ohatra ka hoe maty ohatra ny reniny teo aloha na ataontsika koa zany hoe nisaraka dia tsy maintsy misy zany izay période ataontsika période de deuil zany hoe ilay fotoana amoizan'ny ankizy zany an'ilay reniny. Io fotoana io zany dia fotoana izay ataontsika hoe tena misy lanjany be dia be zany eo amin'ny maha olombelona izay famoizana izay satria ao anatin'ny famoizana koa zany dia ny atezerana izay mipetraka amin'ny olona ny laozana izany. Eo ihany koa zany ny hoe ny adaptation zany hoe ilay fotoana izay mila ny karazana
fijerevan'ny olona iray zany a ny hoe fotoana izay nandaozany ny situation anankiray zany ka andehanany atao amin'ny situation vaovao amin'ny toejavatra vaovao zany dia eo zany a ny mila an'ilay atao hoe période d'adaptation. Tsy voatery hitovy nefa ny adaptation tsirairay ary indrindraindrindra moa zany hoe raha ohatra ka mbola tanora mbola kely ny ankizy zany a dia tsy hanany izy zany a an'izay hoe karazana fahamatorana izay misy eo amin'ny olon-dehibe. Hanika maro dia maro ny fihetsepo zany raha ohatra ka hoe misy ny renikely miditra amin'ny fotoana io zany a dia mazava ho azy fa isy ny karazana ataontsika hoe rejet na ilay hoe tsy fandraisana an'ilay olona ilay renikely voaniditra zany satria eo ihany koa le ataontsika hoe sentiment de colère zany hoe ilay hatezerana zany a ny amin'ny hoe misy olona hafa zany a mandimbya an'ilay reny ara-biolojika zany na ny hoe ny reny niteraka izany. Ny famaofao betsaka zany zay zavatra zay satria eo ihany koa ilay hoe ilay toerana izay hoe sisa mba natenainy ankizy tao an-trano zany hoe toerana ao am-pon'ny raim-pianakaviana izany a efa nisy naka koa nefa ny reny teo aloha efa lasa. Mila mipetraka zany a ny renikely izay andimby amin'izay hoe karazana fihetsepo ao amin'ny zaza izay satria ianao efa olon-dehibe zany no tokony ahafantatra bebe kokoa ary atsapa an'izay hoe karazana sentiment zany a na fihetsepo misy ao amin'ny zanaky ny olona izay dimbiasinao zany. Ny zava-misy nefa dia hoe visy dia visy zany ny mahay mipetraka eo amin'ny plasin'ilay ankizy izay hoe nodimbiasina ny reniny zany. Visy dia visy ny mahay mamantatra ny ao am-pon'ny zaza ao an-trano fa matetika koa zany a ilay reny iray reny kely voatonga zany a dia efa mba mitsinjo ihany koa izy ny hoe sentiment amin'ny mahavady azy zany. Izany hoe rehefa nisy olo ny toeran'ilay renim-pianakaviana zany izy a dia ny ambaby ny fondrangahy aloha zany a izay ny zava-dehibe aminy ary ny fieritreretana ihany koa hoe vady vao a miditry ny trano dia mba tokony kojakojaina bebe kokoa aho zany a tokony azo fitiavana bebe kokoa zany. Tsy ny reny kely rehetrarehetra nefa no hoe mahazo an'ilay karazana fakalana eo amin'ny ankizy fa tena misy ny reny kely izay akasitrahan'ny zanak'ilay lehilahy zany izay nakavady misy zany eo mantsy zany a no ipetrahan'ilay ataontsika hoe toetra ny tsirairay zany. Misy zany a ny hoe raha ohatra zany ka somary manana toetra narsisika ilay renikely voaniditra zany izany hoe narsisika zany dia le hoe tsy mijery afa-tsy ny tenany tsy mijery afa-tsy ny tombotsony dia mazava ho azy fa tsy ho fantany zany a ny sentiment na ny fihetsepoan'ireo a zaza izay miandry azy zany ao amin'ny tokantrano izay idirany. Fa raha ohatra kosa zany a hoe vehivavy izay mahay mipetraka amin'ny plasin'ilay ankizy zany mahay mijery akaiky zany a ny hoe ahoana no fifandraisana tokony atao satria amin'ny maha-ankizy azy zany dia mbola tsy anany izy an'ilay hoe toetra ahafantatra hoe tokony hanana fandeferana nge aho amin'ity fiarahamoniny ity amin'ny mahazaza azy zay zany a tsy mbola takany zany zay a fa ilay hoe fihetsepo zany a
no tonga de mandeha alony azy ny amin'ny hoe lasa nyty olona ty zany ty vehivavy ty ny toeran'ny reniko ary lasany ihany koa ny fonony raiko aiza zany no isy ahy dia izay zany a no matetika mampisavoritaka zany a ny toetsainy ilay ankizy izay vatanina izany ka raha ohatra zany anao voatonga tsy mahatakatra n'izay a karazana fihetseham-po zay de izay no mahatonga an'ilay a hoe tsy fifanarahan'ny renikely sy ny zanaka ary dia mety mitondra ao anatin'ny fifandrafesana mahery vaika zany a sy korotana ady saritaka izay saribahana zany raha ohatra ka ilay renikely zany a tsy mahay a miregle an'ilay karazana olana zany a amin'ny fotoana mapety azy ny fotoana mapety azy a dia eo amin'ny voalohan'ny fiarahana mihitsy zany a no tokony horaisiny renikely an-tanana zany a izay karazan'olana izay satria koa mantsy a ny olana faharoa izay mety mitranga koa zany a dia ny hoe ilay rangasy zany a mbola mety manana an'ilay hoe sentiment amin'ny vadiny teo aloha izany hoe mbola misy ihany koa zany a ny ataontsika hoe période na deuil na hoe famohizana zany a ao amin'ilay raim-pianakaviana ny fomba nisarahana teo a dia tsy fantatra mety hoe nisy ny circonstance nisarahana mety mbola ty an'ilay vadiny izy na tamin'ny fisarahana mbola samy velo zany zavatra zany na hoe fisarahana maty kanefa zany izy a mety hoe mitady olona zany a hikarakarany zanany ohatra na hikarakara azy koa kanefa izy zany a mbola tsy tena afaka mijery marina zany a ny hoe ahoana marina ny sentimany tamin'ny vadiny teo aloha efa sitrana ve ny blessure zany zavatra rehetrarehetra izany mantsy zany dia mifamaofao daholy ao anatin'ny hoe fandimbiasana toerana zany an'ilay vehivavy teo aloha ka mety miteraka ihany koa an'ilay ataontsika hoe zany karazana jalousie na fahasarotam-piaro ao amin'ny renikely mbola niditra koa ilay fahafantarany fa mbola anoany izany a ny saindrangah mbola tsy mitombitombona zany a eto amin'ny vady faharoa fa mbola malahelo zany a an'ilay vady teo aloha fihetseham-pon'olombelona daholy zavatra mety misy daholy a izany a ka miandry anao vehivavy izany a izay karazana surprise rehetrarehetra izay ny hoe tsy arakaraky mety tsy ho arakaraky ny eritreritao mihitsy ny atmosfera hitrangao amin'ny fotoana hidiranao satria maro dia maro mantsy zany a ilay hoe faly fa nahita vady zany izay zany a no hoe tonga de sentiment prioritaire zany a matetika amin'ny vehivavy izay madimby kanefa dia izay karazana pitsipitsiny zavatra rehetrarehetra izay zany a dia raha ohatra ka tsy mahay mitsinjo dia ny mialoha zany ilay vady faharoa ny zavatra rehetra zay mety mitranga rehefa tonga ao amin'ny tokantrano dia izay lay mahatonga ny korotana izany mety misy ny hoe mandeha manomba bebe kokoa ohatra ny ray mpianakaviana ny zanany vavy ohatra na ny zanany lahy rehefa misy ny karazana conflit mety misy ihany koa ny hoe manomba ny renikely koa ny ray mpianakaviana zay zavatra zay nefa ny zany a no matetika miteraka an'ilay karazana savoritaka na ny conflit saribahana ao amin'ny tokantrano izay hoe fiandanina atsy na fiandanina ero izay fa tokony ny ray mpianakaviana zany ampandrindra tsara ny tokantrano dia samy tokony hoainy zany a na ny manambitamby ny zanany na ny manambitamby
ny vady vao niditra izany. Izay zany raha ny tokony ho izy kanefa moa hoe araky ny voalazako teo dia ao ihany koa ny tsy fahalalana, ao ihany koa ny hoe samy manana ny toetrany ny olombelona tsirairay manoloana ny zava-misy, fa ny amo zany dia hoe karazana fomba fijery, karazana fomba famahana ny olana izay mety misy amin'ny sosialy bahoaka sy ny fiainan'ny zanak'olombelona no antony anomezako